fa miarabantsika tsirairay avy indray ny tenako Bishop Patrick Ndrinarivo ao anatin'ity fandarana anio ty. Miarabantsika rehetra koa ny tenako Révérend Phare Ndrinarivo. Eny ary tiako ny mampafantatra antsika ty ampiandohana fa manana fotoana lehibe maro isika zay rahanao fiangonana évangélika Chaîne zay noko tanteraka fa afaka hitondra fiovana sy fahatsarana eo amin'ny fiainanao. Ny voalohany amin'izany dia amin'ity volana jolay ity. Amin'izao volana jolay izao isakariva rehefa amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny enina sasany, rehefa talata larobia lakamisy, talata larobia lakamisy ariva amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny enina sasany dia misy fotoana lehibe ao fiangonana Chaîne zay resahana indrindrindrindra ny amin'ny hoe anefa ny reniny fonao izy arak'izay voasoratra amin'ny Salamy 20 ka ny 9:4. Zay fotoana izay ihany koa dia misy ny Tanjombato rehefa talata larobia sy ny zoma, talata amin'ny 12 sasany, larobia amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 ora sy sasany. Ao anatin'izay koa dia mbola manana fotoana ihany koa tsika rehefa isan-kalahady zay resahantsika mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Isan-kalahady tamin'ny omaly alahady sy tamin'ny heriny alahady ihany koa dia fanresaka mikasika izay fanjakan'Andriamanitra izay ary tena be da be ny fiovana, ny fahagagana, ny fanasitranana sy andraisin'olona rehetra tonga nanatrika an'izany. Ya, ka ireo fotoana moa efa arak'izay voalasay dia efa nanomboka kanefa mbola tsy tary ianao fa mbola afaka manatrika an'ireo fotoana ireo satria mandritra ity volana jolay ity tsika dia manazay aloha hevitra isaky ny andavanandro ary ny andavanandro sy ny alahady koa zany samy manana loha hevitra moa ireo arak'ilay nazavain'ny bishop teo manasa anao zay ho tonga amin'ireo fotoana ireo. Araka ny tenin'ny bishop teo moa dia efa be dia be ny olona izay nanatrika an'ireo fotoana indray izay nandray kasika manokana avy amin'Andriamanitra tao anatin'ny teny, tao anatin'ny fanatrehana ny fotoana ary nahita vokatsoa azo tsapain-tanana avy hatrany koa manasa anao zay tongava manana anjara koa ao anatin'ireo fotoanantsika ireo. Ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny hery ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintiana 2:4-2 hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny kery ihany koa. Ary zay zavatra eny no resahana tamin'ny omaly sy tamin'ny heriny dia maro be ireo olona izay narary zay misy koa ireo ny fatorany fanamaloto zay afaka sitrana tao anatin'izany fotoana izany. Ny zavatra ataontsika moa anatin'io mariana ho antsika mpijery rehetra fa rehefa vita ny ten'Andriamanitra dia tonga dia misy pratika ny eo ny zavatra zaraina mba ahafahana mahita profo ny eo amin'ilay izao. Fa tsy hoe kory resahana fotsiny izy mba tonga ny olona hanana fahalalana na fantatra fotsiny amin'ny ankapobeny fa ilay zavatra ohatra miresakantsika fanjakan'Andriamanitra dia afaka porofona eo afaka ohatrany hoe azo aseho amin'ilay izao ilay izy fa tsy hoe kory resahana fotsiny. Ndraindray mantsy olona mieritreritra hoe fanjakan'Andriamanitra any dia raha tsy efa maty ianao zay zavatra izay tsy fanjakan'Andriamanitra ny resahana amin'izany fa ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe rehefa maty isika, ilay vatana ny maty dia makany an-danitra isika any amin'ilay misy an'Andriamanitra. Io fanjakan'ny lanitra io ny ten'Andriamanitra apetraka etỳ an-tany amin'izao andro iainantsika izao satria izay ny vavaka nataon'i Jesosy hoe ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny an-danitra. Ka ny lanitra dia te hanjanaka ny tany ary indrindra ny resahana hoe zay ilay fanjakan'Andriamanitra izay no tian'Andriamanitra hidiranao, hitoetra ao anatinao sady ilay izy sady ianao ao anatin'ilay izy. Fa rehefa ao amin'io fanjakan'Andriamanitra io ianao, fanjakana tena tsara no misy ny zavatra rehetra ilainao. Be da be ny gasy maniry ho any France, Amerika, Australie fa mihoatra lavitra ny amin'izany ny rehefa ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io satria zavatra tena azo iaina sy tsapain-tanana ny zavatra rehetra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe nofinofon'olombelona rehetrarehetra izay mahatonga ny olona mamono tena sy mikikitra mafy amin'izao fiainana izao mba ahafahana mahita fiainana tsara. Firy moa ny olona manao mihitsy ary indraindray ohatrany hoe zavatra tsy fanao mihitsy ary mba ahafahana manana fiainana tsara. Ary izay indrindra izay fiainana tsara izay nofinofisintsika olombelona nanan'izay dia ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra no ahafahanao tena mahita azy. Ao no ahafahanao mahita an'ireo fiainana tsara izay tena tediavinao sy mahatonga anao ohatrany hoe milofo mafy amin'ny fiainana io ao no misy an'izay fiainana tsara izay. Izay no amporisihana satria
betsaka amin'ny olona indraindray ohatrany hoe diso fanantenana ny fiainana satria mieritreritra hoe ohatra le tenen'ny bishop teo hoe rehefa any an-dafy dia milamina ny fiainako fa betsaka koa ny olona lasa tany fa tsy voatery milamina ny fiainany araka le tena ny eritreretiny marina tokoa fa misy zavatra angamba ny tsara hita ny tany tsara kokoa noho le nisy anazy teo aloha fa nefa le tena fiainana tsara amin'le tena le araka le hoe nofinofisiny tsy dia tena ohatr'izay le izy fa eo ny teboka indrindrany hoe mazava dehibe indrindrindrany ianao miaino anay na hoe mijery aminay maromana koa anatin'izao fandarana izao ampirisianay fa misy fiainana tsara afaka iainana fiainana tsara izay azo tena hoe iainana tsy hoe ndray andro any fa manomboka androany ao anatin'izay fanjakan'Andriamanitra izay ny fomba hidiranao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia araka ny voalazan'i Jesosy hoe raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe amin'ny fotoana mino ny asa-pamonjen'i Jesosy dia ny fahafatesana anao sy ny fitsanganany tamaty mba hameanao fiainana dia afaka tafiditra anatin'ny fanjakan'Andriamanitra io ianao rehefa ao ianao zay rehetra ilainao ny fanjakan'Andriamanitra no miahanao tahaka ny fanjakana rehetra izay miahany vahoaka ao aminy dia tahaka izay koa Andriamanitra mihany ny olona rehetra ao anatin'ny fanjakany mikarakara ny vahoakany mitady izay mahasoa ny vahoakany ary tiako milaza aminao ety an-tany zany dia efa azonao iainana satria io fanjakan'Andriamanitra io tsy hita maso fa fanjakana ra-panahy io izay sady ety ambony tany nefa ianao nefa ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io ihany koa izany zay no mikasika an'izay fa raha ohatra ka ny témoignage no resantsika dia tena bedabe raiky ohatra fotsiny tsy tena hoe tamin'ny herintaona tamin'izao taona fa vao alahady vao tamin'ny alahady teo vao maly alahady raha toka latsinaina manaraka ny fandahana dia bedabe ny olona ohatra nisy olona zao izay narary tany amin'ny lamosiny raha matoa anankiray izay satrany amin'ny valahany efa nandritra amin'ny fotoana maro rehefa nivavahana izy satria zao no teneniko tamin'ny olona hoe azo porofona zao dia zao fa iainantsika zao dia zao eto ny herin'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra azontsika iainana io fa tsy zavatra nofinofisiny dia nivavaka ho azy zavatra nitranga tonga tamin'ny herin'Andriamanitra teo no ihany izy dia sitrany isy raha matoana ohatray koa tahaka izay koa ny arivo efa hoe nitsabona tany amin'ny dokotera efa manao anty karazana ohatra sy nama mihinana fanafody fa tsy nety afaka mihitsy fa atao anatin'le fotoana tsy ampy 4 minitra ny vavahana ho azy dia nitsahatra ny aretiny rehetra ary afaka izy misy ankizy zao ohatra izay manao solomaso hatramin'ny iny izy teo hatramin'ny izy mbola kely tsy niala solomaso mihitsy mandra-pahalehibe any vavahana zany tsy zany no nivavaka fa nampianatra ny olona atao am-piangonana maly ariva hoe ohatry ny ahoana marina atao hoe ny fahagagana ao anaty fanjakan'Andriamanitra satria rehefa ao tsika rehetra miaina ao anatin'ny fahagagana isika tsy possible anao anaty fanjakan'Andriamanitra nefa ohatra miaina anatin'ny tontolo naturel ihany fa io fanjakan'Andriamanitra io dia fanjakana surnaturel tontolo ara-panahy fanjakana ara-panahy tonga amin'ny teny Jesosy hoe ny fanjakako tsy avy ety fa raha ity ny fanjakako dia efa niady ho maramilako fa tontolo ara-panahy io fanjakana io ary fanjakan'ny fahagagana dia nampianatra ny olona araka ny ten'Andriamanitra tahaka izao ny zavatra atao raha te hiaina ao anatin'izay fanjakan'Andriamanitra izay misy ny fahagagana sy ny hoe zavatra ambony naturel satria ndraindray koa tsy azon'ny olona atao hoe fahagagana dia misy olona moa noho tsy fahalalana dia manakina be fotsiny ny atao hoe fahagagana dia Andriamanitra miditra tsehatra amin'ny tontolo naturel anao amin'ny trangan-javatra na ny toe-javatra iainanao ary mihetsika amin'ny fomba surnaturel Andriamanitra miaccéléré ny zavatra rehetra Andriamanitra midéfier ny science sy ny raisonnement ary ny religion zany hoe ny fomba mpivavahana Andriamanitra mampiseho amintsika koa ny fitiavana zany no antsoina hoe fahagagana satria izy tahaka an'izay vavahana izy teony eo dia nahita ny masony ary salama tsy nila solomaso tsony izy anankiray zay nivilana mihitsy ny maso sady manao solomaso no tsy mahita lavitra vavahana koa bedabe reo olona zay nandray mirakla tamin'ny fotoana toko hoe omaly tontolon'andro tsy miteny hoe maly ariva fotsiny fa omaly tontolon'andro raha tao am-piangonana no resahana misy raha matoa anankiray izy efa 3 amby 7 taona zay narariny diabeta tsy afaka mandeha efa tsy mahita ny masony tona fotoam-bavaka izy dia niantsoantsy hoe bishop za te ahiry za te andeha fa marady ozy fotsiny amantsy azy te ho sitrany ianao iany toko maninany tsy mandeha mandehana amin'izay tonga izy dia nandeha nitsangana izy dia nandeha nioraka ataony olona hoe tsisy fametratana tsisy teneniny fa ny finoany ny tenin'Andriamanitra dia nihetsika izy ary sitrana izy tiako tenenao amin'izay hoe tena azo iainana ny ao anaty fanjakan'Andriamanitra mahafinaritra ao anatin'izy ity moa bishop araka ilay tenenao tao resakantsika fahagagana atao anatin'ireny ary izay no natonga ny zavatra maro nitranga zavatra mahafinaritra an'ilay izy dia izao hitanao mihitsy ao anatin'ilay fotoana araka fanazavanao teo hoe Andriamanitra moa rehefa manao miasany dia misy ny hery mihetsika izay mampitranga fahagagana fa hitanao mihitsy Andriamanitra hoe mikasika ny fiainan'olona satria tsy mampiseho fotsiny zany izy ny fahaiza-manao ny amin'olona izay mahatonga anazy mikasika olona fa renao mihitsy hoe
tena tian'Andriamanitra ny olona azay mahatonga an'Andriamanitra manasitrana ny olona mamanga ny fiainan'ny olona tena hoe liana amin'ilay fiainan'ny olona Andriamanitra ary tsy mataty ny fahorian'ny vahoakany dia tena hoe mamanga izy mampisehoera izy tsy teizesta fotsiny hoe mavita zavatra na hoe zany tompony rehetra fa tena hoe araka ny tenin'ny Davida hoe namonjy ahy izy satria tiany ahako tena renao mihitsy hoe tian'Andriamanitra ny vahoakany dia mikasika ny fiainan'ny maro izy manasitrana manova ary zay namporosianay anao satria maro amintsika indraindray rehefa fotoana indrindra moa zay ny olona rehefa tsy mety ny fiaina dia omena tsiny Andriamanitra hoe raha izy Andriamanitra raha teo izy manina ny fiainako ohatr'izao kanefa n'izay indrindra rehefa fotoana indray koa nefa ny tsara ny fiainana mety ny fiainana dia ohatrany hoe enao rerina anao le izy dia tsisy idiran'Andriamanitra fa ninina zavatra mahazo anao Andriamanitra mbola vonikarakarana foana no ny amin'ny fitiavany dia mbola afaka mamonjy anao izy afaka mikarakara anao izy afaka manafaka anao amin'izay zavatra masepotra anao izy sy zavatra rehetra tsy hafa ny herinao ny olona koa mantsy amin'izao fotoana izao dia tia tena tia vola tia fahafinaretana tsy manaja an'Andriamanitra dia eritreretin'ny olona indraindray fampitondra fivavahana rehefa mitory mikasika ny fahatsaran'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ny fitahiana na ara-bola io na ara-pitaovana io na amin'ny lafiny hafa miresaka fanasitrana sy fanafahana dia klasifien'ny olona amin'izany karazan'olona hafa rehetra ireny koa tia vola tia tena zao fa tsy azon'ny olona mihitsy hoe Andriamanitra nge tena mieritreritra ny atsipiriany rehetra momba ny fiainanao tsy resaka hoe namonjy ny fananao afaka tamin'ny ota izy dia izay nataony dia samiala tsia Andriamanitra nge raitsika sady mpanjakatsika mihoatra lavitry ny président zay mieritreritra ny vahoaka sy ny olona ao aminy mihoatra lavitry ny zany Andriamanitra mieritreritra ny vahoakany mieritreritra tsika koa tsika nge tsy vahoakany fotsiny fa zanany koa rehefa nateraka indray ary tena mihevitra atsika Andriamanitra ary mikarakara ny lafim-piainana rehetra ara-panahy ara-tsaina ara-bola ara-pitiavana amin'ny fianarana amin'ny asa ozy hoe mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao amin'ny zavatra rehetra tahaka izay nambinina ny fananao ka eo indrindra satria eo koa manko mety misy taona mety mieritreritra ny olona bishop hoe asy fagagana zany ho an'ny olona tsy nahita fianarana zany ho an'ny olona vizana fiainana zany fa mahafinaritra be any fitenao azy hoe Andriamanitra tena liana mihitsy amin'ny lafim-piainantsika rehetra zany hoe mety ny olona samy manana karazana olana ny olanao mety tsy voatery olany hafa ary ny olany hafa koa tsy voatery ny olanao fa nitepika dia hoe Andriamanitra te hisahana sady hikarakara ny fiainanao amin'ny zavatra rehetra te azo sehatra izy amin'ny fiainanao ary mahafinaritra moa dia hoe izay mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra ilay izy zany Andriamanitra tsy hoe tia fotsiny ho an'ny olona izay mitady azy na mivavaka aminy fa efa naseho amin'ny fitiavana lehibe araka ny tesoratra masy toy izao fitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny zana latokany dikan'izany Andriamanitra tia izao toy izao andrindray manko ny olona mieritreritra koa angamba noho ny zavatra ataony na mety manamelo tena foana amin'ilay hoe za tsy miendrika tsy tanteraka za ve mbola raisin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nataoko kanefa izay indrindrany izay ny nahatongavan'i Jesosy dia matoa ny olona rehetra tsy matoa ny olona tao am-piangonana izy fa matoa ny olona rehetra dikan'izany dia izao fotoana izao ahatongavantsika saina fa Andriamanitra io tsy mihevitra zavatra ratsy mikasika ny fiainanao fa te hasoa ny fiainanao amin'ny fotoana ianao hanolotra ny fiainanao azy azo antoka fa tsara karakara ny fiainanao mihoatra izay eritreretinao anaovana azy satria betsaka ny olona indraindray mieritreritra hoe rehefa nompo an'Andriamanitra sao dia vao mainka mesahirana misy zavatra diso indraindray eritreretin'ny olona hoe rehefa manompo an'Andriamanitra angambany dia veo lasa miereraka mieratsy ny fiainana fa raha misy ny tena hoe azo antoka ahafahanao manana fiainana tsara ahafahanao manana fiainana tsara dia ny fiainanao izay eny tanan'Andriamanitra ka izay indrindra koa no mahatonga anahy te resaka aminao ny fotoam-bavaka lehibe izay karakara ny fiangonana saina manomboka amin'ny volana aogositra misy fanatsarana ny fotoam-bavaka amin'ny fiangonana saina manomboka amin'ny volana aogositra izay anasanantsika rehetra voalohany dia ny fotoam-bavaka maraina moa zany tsy miova miditra amin'ny enina dia amin'ny fito sasany dia amin'ny sivy dia amin'ny folo sasany ny atanjom-bato amin'ny fiangonana saina dia amin'ny enina sasany avalo sasany sy amin'ny folo sasany fa ny atoandro indray dia misy fotoana manokana indray amin'ny roa ambin'ny folo sasany ka hatramin'ny ray sasany amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay ny teny anglisy amin'ny raiky sy ny teny frantsay ny am'ritsy dia amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa sasany eto ilay izy ny amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa sasany dia fotoana manokana hitezana ny tanora fotsiny ao amin'ny raiky sy io zany isakalady manomboka izao zany dia misy fiangonana ho an'ny tanora rehefa lahady amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ray sasany adiny totsiny inona vita anatin'ny adiny avy tan-javatra beda be mihitsy
ao anatiny adiny ray misy ten'andriamanitra ao 20 minitra na 30 minitra na 20 minitra eo de rehefa misy hira fiderahana ao misy di misy hira misy zavatra be dabea ao anatin'izay adiny ray zay ka manasantsika tanora rehetra ho avy manomboka volana jona aogostra ho avy zao dia rehefa amiray sasany ihany ka hatramin'ny roa sasandray ao amin'ny ritsa indray de fotoana natokana indray ho an'ny couple rehetrarehetra na hoe couple hivady na hoe ny couple efa manambady zany ny olona tsy manambady tsy manatrika an'izay fa tsy maintsy olona efa manambady na olona vao hivady fa en couple zany de natokana ho an'ny couple rehetra irisahana mikasika ny fitiavana sy ny fiainatokantrano sy ny ohatran'izany no amin'ilay izy ka rehefa lady manomboka volana aogostra amin'ray sasany ka hatramin'ny roa sasany ny eny Tanjombato koa de tahak'izay amin'ray sasany ka hatramin'ny roa ora sy sasany ka manasantsika rehetra amboary de nizao programanao ary manasanao zay ho avy amin'ireo fotoam-bavaka rehetra zay fanambaranay teo fa de mirary sosi ny fitahin'Andriamanitra atsika rehetra zay Bishop Patrick sy Révérend Farandrinarivo avy amin'ny fiangonana Chaîne tomboa fa soavana tompoko